zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Fandarana manokana izay arahanao eto amin'ny radio feon'ny lanitra 7 amby 100.4 sy ny radio fifoazam-panahy 2 amby 100.1 ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma manomboka amin'ny fitora alina izay anasana antsika rehetra tsy hakanavaka fa ho maro ny zavatra fantatsika mahakasika ny baiboly sy ny fahamarinana. Koa azadino ary ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora alina iarahanao amin'ny mpaminanin' Jehova Mamadamory sy ireo apôstôly mpiara-miasa aminy. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Andriamanitra dia nahary an'izao rehetra izao izy tamin'ny alalan'ny fanahy masina, ary izay rehetra tiany dia mitanteraha ny fanahy masina avokoa. Tahaka an'izany ihany koa anamboarany zavaboary rehetra. Rehefa vitan'ny fanahy masina ny zavatra rehetra dia hitan'Andriamanitra fa tsara izany ary ny sofin'Andriamanitra rano. Tatsieriana nefa dia nisy fahavalo izay nisehona nan-kery sy nazaka ny fahasarany ny asan'ny tanany fanahy masina. Dia niezaka izy nanimba ary na ny olona rehetra aza sy tia niakatra ny an-danitra mihitsy. Dia naniraka ny tompo Andriamanitra ray. Ary rehefa tonga ny tompo dia nisy ny ady. Dia ady ny fanana ny tsara sy ny ratsy. Dia navahan'Andriamanitra ny tsara sy ny ratsy. Eny fa na ny fitoerany mandrakizay aza dia navahan'Andriamanitra. Dia tahaka an'izany ihany koa ny vary sy ny siparifary. Marina fa nanana mpianatra 70 ny tompo fahiny, fa ireo dia samy lasa tsy hita intsony. 12 ny mpianatra ny tompo sisa, nanana mpianatra 20 indray izy dia 12 sisa. Tao anefa dia mbola nisy ihany Jodasy. Sarofa fa raha nary an'izao rehetra izao Andriamanitra tamin'ny alan'ny fanahy masina, dia ny fanahy masina ny asa dia hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Fa rehefa nahary ianao kosa izy dia ny tompony mihitsy ny nampidinina, namolavola tany fotaka nanamboarana ny lehilahy. Rehefa vita ny lehilahy dia hitan'Andriamanitra fa tsara ny raha lehilahy raha irery. Dia nampatoriany raha lehilahy dia nakano ny taolan-tehizany. Dia iny taolana iny nentina nanamboarana ny vehivavy. Dia nisy ny vehivavy ary tena nanahirana ny tompo mihitsy nanamboatra an'izany hoe vehivavy izany. Ny vehivavy dia manana ny tsiambaratelony manokana mihoatra ny lehilahy. Ny vehivavy dia manana fahasahiny. Ny vehivavy dia fohi-kevitra izy. Ny vehivavy dia olony fo. Fa ny vehivavy manana fanapahan-kevitra sy fahasahina toratsy nefa mahavita zavatra tsara. Ny vehivavy dia manana tsiambaratelony. Eo izy ny kibo dia eo ihany izy afaka mandamina ny sainy. Ary izy ihany dia afaka mampahery ny tenany ary tsy resy anaty izany izy.
misy zavatra tsy ampy anefa ao amin'ny vehivavy ny fahalemena. Ny fahalemeny vehivavy dia fitiavana. Ny lehilahy afaka mijoro foana izy, na misy manome fitiavana izy na tsy misy manome fitiavana, ny an'ny lehilahy dia ny vola mahamay azy. Ny an'ny lehilahy dia ny asany voalohany, dia ny vola dia ny sakafo, satria ny lehilahy mora noana kely. Fa rehefa misy vola ny lehilahy dia milamina ny sainy, na misy piti izy na tsisy piti, sisy raharainy an'izany. Fa ny ananjy vola ihany dia voky izy, dia milamina amin'ny torimasony, dia milamina ny fiainany, manana chemise tsara tarebe izy, dia manana pataloha izy, dia manana bobo izy, manana asa tsara izy afaka ivelomany. Ny vehivavy indray aza miady ho azy, hijivan'ny vehivavy izy. Fa ny an'ny vehivavy kosa sisy asany saina amin'izany, fa izany rehetra izany azo ny vehivavy tadiaviny. Tsy vola mihitsy no mahamay ny vehivavy, tsy vola mihitsy ny anazy ny tadiaviny. Mahay miafy izy maharopery ny vehivavy ary manana saina hafahafa, satria mahavita mitondra zaza sy volana. Ao an-kibo iny zaza mavesatra be iny. Za aloha mbola sy ny be voka hoe sy volana, tsy haiko ny lanjany fa za nahita fa to sahirana ihany ny vehivavy manosika lamosina rehefa mandeha. Ary ny zavatra misy, ny vehivavy rehefa be voka ka tena ngeza ny kibony, na alika matory eo aza na vato eo alohany tsy hitany. Rehefa mandeha izy fa takona n'iny kibobeny iny, efa mahavoadaka vato eo alohany izy. Raha sendra varina izy mandeha, tokony isy olona foana hiaraka aminy, satria takona n'iny kibony iny ny lalana. Maharopery ny vehivavy. Ny zavatra mahafinaritra ny vehivavy, vita ny mampinoana an'iny zanany iny sy mikolokolo an'iny manitra ny 2 taona. Rehefa lehibe iny dia aterina mianatra, dia avy eo alaina. Maraina antoandro hariva dia io masoandro io dia eo andohan'ilay vehivavy io, manatitra ny zanany dia maka. Aterina indray amin'ny hariva dia alaina. Dia tena mahagaga mandinika ny fiainan'ny vehivavy na ao anaty baiboly na ny fiainanareo reny, tena tsy kiloviko mihitsy. Ny lalana mbola sy ny diaviko izany tiako ho fantarina. Fa hitako ny vehivavy tena maharopery. Vehivavy tena manam-pitiavana. Rehefa tsinony azy dia tsiny. Marina fa marivo ranomaso kely ny vehivavy, fa sy izay aloha ny resaka. Fa ny ranomaso dia ranomasom-pitiavana. Ny vehivavy mahavita mahandro, manasa lamba, isan'andro, isam-bolana, isan-taona, dia vitany izany. Mandritra ny taona ao anatin'ny tokantrano. Ny lehilahy lozany mandeha miasa, dia misangasangana izy avy eo rehefa sisy atao, dia mamangy ny namany sy ny ray aman-dreny ansokosoko amin'ny fotoana sy asany. Fa ny vehivavy dia voafatotra ao anatin'ny tokantrano, mikarakara ny zanany, manasa lamba, mipasoka. Fanontaniana apetraka amintsika, tokony hampahoriana ve ny vehivavy? Fa manana zavatra fahalemena ny vehivavy dia ny sy fampipitiavana. Ary izy fampipitiavana io mahatonga grevy ao anaty tokantrano io. Mahatonga grevy io. Izay zany ny vehivavy, izy sy miasaina amin'ny vola. Ny ananjy velon'ny fitiavana daholo ny zavatra rehetra. Tena manam-pitiavana, afaka zaraina. Fa ny fahalemena raha vao sy manome fitiavana azy ny olona, na namana samy vehivavy io, hoe manavotako ihany anina iny tamin'ny ohatr'izao, nefa ny rehefa misy zavatra mbahengaviana tsy nety izy. Iny dia efa tsy afaka ao am-pony iny. Ianina iny zao dia ohatr'izao. Indrindra mihitsy fa ny vadina ny olon-tiny manao tsinotsinona, dia migrevy ny vehivavy ao an-trano.
hatramin'izay rehefa mandeha miasa ny lehilahy dia fonosony tsara ny variny iny mba hahafana dia avoakany tsara mbola tabatra rehefa tonga ny vadiny fa atyarina amin'izay rehefa migrevy izy apetrapetrany eo fotsiny iny vary iny dia manontany lehilahy izy ny variko ha hoe jereva fitoerany sisy sotrany hoe ato e sotro be dia be ao an-trano ve dia tsy hitanao firotaona mipetrahanao tato izay misy zany sa tsy misy dia ny lamba vangongo eo ny lamba lelehilahy maloto fa tsy efa ny anasan'io zany hoe ozy lelehilahy le lamba entiko miasa rapiso tsy misy tsy vitako sony fa maka misy ianao mpanampy ka dia ozy ny lehilahy tsy mampanina ary fa haka ny zanakavako a hipetraka ato za sy manaky an'izany tsy manina ary fa ateriko amin'ny anabaviko ny akanjoko za sy manaky an'izany io lamba lelehilahy raha fa tapa-kevitra lehilahy natitra ny lamba reny amin'ny anabavy no sasana na any amin'ireny fa vita le vavy manafina an'io aiza ny akanjoko teto dia tadiavo ozy izy satria ny vehivavy manana toetra hafahafa zany hoe tokony mifampitondra mahay mifampitondra dia mahay mifampikolokolo dia mahay fanome fitiavana sy mifandefitra fa ny vehivavy dia tokony omena fitiavana foana satria efa mafy ny aretana za zao mahita ny vehivavy manambady tena miaritra nareo fa za koa mitondra fiangonana tsy mora koa ny entiko samy mitondra an'izay entiny sika fa mifampahery sika eto samy mitondra zay entiny ary tena mafy ianao mahita ny zavatra entinao anatin'ny tokantrano anao any za mahita ny zavatra entiko ato anatin'ny fiangonana fa mafy fa ianareo lehilahy mijoroanareo mitokantranonareo me fitiavana ny vadinareo dia ny vehivavy ihany koa mahay iza mandefitra fa ho aiza ny vady tsy azo soloana intsony isika fa eto amin'ny fanompoana ny ankizy na ny tanora tsy avony reny ny ankizy vavy moa zany dia any amin'ny rainy foana ny fony mariny zany fa na dia za koa aza manana fahalemena amin'izany tena tiako papanay manafina vola mamanay mihitsy ara za lefako any amin'ny papanay indray raha voateny hoe ino papa goûté aza miteniteny amin'ny mama voatapitra ny telefona dia ozy nahazo goûté za toa dia teneny amin'ny mamanay satria antitra izy fa arakaraka ny mantitra ny papanay vao maika hitiavako azy raha manana ray aman-dreny antitra ianao dia tsy avo izy tsy avo izy rehefa antitra fa tamin'iza ny nantitra anazy ianao no nantitra anazy za zao tsy mijery za valo zay piraitapo fa tsy mijery an'izany fa fantatra hoe za mihitsy tena nantitra ny papanay satria sarotra be zao nitaizanay na tonga na ohatra zao tena sarotra be tamin'ny papanay sy mamanay nitaizana zay za vao tonga ohatr'izao io satria nanana ny fiainana hafa noho ny olona rehetra ary tena nanahirana ny papanay mihitsy zany hoe ny piraitapo amiko rehetra ho ny vehivavy enim-bavy zay rola nanambady ary ny vehivavy rehetra nisy nangatabady daholy fa zarery ny gisitra tao tsy haiko ny filazana azy mety ny asa saina ihany zao papanay rehefa nanina ary tsy misy makavady mihitsy io fa tsy fantany fa nisy programan'Andriamanitra tao mety hoe sy nananatolantezana ve nahoana ary zany vita nefa sy nananatolantezana nefa ny vehivavy rehetra matoa nisy tolantezana namboarana anazy
mety ny andro ihany ny ray aman-dreniko vina ary ty zanako ty voanambady lasa daholo ny zokony rehetra lasa daholo ny zandriny za mbola teo ihany mbola mpanasa vilia mety ny asa saina ny ray aman-dreniko efa maninona ary sady olona atao miovaova be inona koa ary nahazo an'io ny zoko sy ny zandriko niteraka daholo za mbola eto ihany mety nanahirana ny ray aman-dreniko ny eritreritra na fony mbola nipetraka tany aminy ary raha toa boky ny tantarako dia boky tena mampome tena hoe fialam-bolonao misy isaky nipetrapetraka avy misakafo iny ianao hay nisy planin'Andriamanitra tao nisy planin'Andriamanitra tao hoe ity olona ty dia fidiko anao ny asako do moa sika hijery baiboly dia any amin'ny Mattio izy revantsika anatra izay ataon'Andriamanitra ansika Mattio 5:20 Mattio 5:20 Mattio 5:20 manomboka amin'ny anjininy voalohany Mattio 5:20 manomboka amin'ny anjininy voalohany fanoharana amin'ny virjinina 10 ny fanoharana ny amin'ny virjinina 10 vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny anjininy voalohany anaran'i Jesosy ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny virjinina 10 izay nitondra ny fanalany ka nivoaka hitsenany mpapakatra ary ny 5 tamin'ireo dia adala fa ny 5 kosa endry fa ny adalana ndray ny fanalany nefa tsy nitondra soloka fitaisy ary ny endry kosa nitondra soloka tao anatin'ny fitondran'ny fanalany ary raha naharitra ela ny mpapakatra dia samy rendrehana avy izy rehetra ka dia natory ary no namatonalina dia nisy anso hoe indri ny mpampakatra mivoamba itsena azy averoko kely anjiny ny fahadimy ary raha naharitra ela ny mpampakatra dia samy rendrehana avy izy rehetra ka dia natory nanina ozy izy natory ary noho ny mamatonalina averoko ary noho ny mamatonalina averoko ihany ary noho ny mamatonalina dia nisy antso hoe indri ny mpampakatra mivoamba itsena azy dia nitsangana ireo virjina rehetra ireo ka samy namboatra ny fanalany dia hoy ny adala tamin'ny endry mba omekely amin'ny soloka reo izahay fa efa ho faty ny fanalanay fa ny endry namalaka na hoe sao tsy ampoanay ho anareo fa mandehana mankany amin'ny mpivarotra ianareo ka mividiana ho anareo fa raha mbola lasa nividy izy dia tonga ny mpampakatra ary izay efa niomana dia niarany niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady ary dia narindrina ny varavarana ary efa afaka izany dia tonga kosa ireo virjina teo ka nanao hoe tompoko vohay izahay fa izy namaly hoe lazaiko aminareo marina tokoa tsy fantatro ianareo koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora amen eto ny tanindrazantsika fa ivahiny any an-danitrsika izy ary no ivantananao any fantanina mipetraka izany iza ny ivantanao an-tanio aloha inamanao iza ny ivantananao any an-danitra hoe misy razambenao ngany araka ny tantara hoe ny razambentsika ho nefa maty daholo dia any am-pasana mahatao anatin'ny tsy fahalalana izy tamin'ny fanomposamy tsy hita izay nalehany fa fanontaniana hoe misy razambenao ve any tsy misy raha mitenana hoe misy nanadahako any ivantanako tena any tokoa ve ny anadanao le misoritoaka iny raha misy matyvady mety ihany ve mety manana ny fanalahidiny vavady ve ny olo ivantananao any izy ary le ivantanany zay aloha fanontana mipetraka
tsy misy aloha ny ivantanany fa raha miteny sika hoe ivahiny any an-danitra ivantana amin'izy aloha sika misy mpanjaka ane hono zany fireneny zany io mpanjaka io ny mbola manana ny ray ny mbola mandidy tsy manapaka ny fiainany dia ny zavatra misy ao anatiny zany firenena izany ho ny any an-danitra any dia misy mpanjaka misy mpitsara ireo mpitsara reo ny tsy maintsy mandalo amin'io aloha raha olomeloka raha nanota ianao zany raha nanota isika dia inona aloha zany miandry atsika fitsarana dia jereo le fitsarana any amin'ny tribonaly reny mbola mora reny samy mpanota amin'ny fampitsara fa ny any amin'izany tany zany any ahony zany lanitra zany fa tsy tany anjely tsy malala ota no mitsara e anjely tsy malala ota no mitsara misy hono zany fitsarana dia avy eo orinan'izany fitsarana zany a navitra le olona na hony arina azavaina sara ny sainsika na hony le olona zany avitra na le olona hony zany arina raha overy hony zany le olona dia arina any amin'ny fanarim-pako satria tsy misy ilana azy zany fanarim-pako zany ane afo mirehetra mandrakizay zany ansona hoe elo na afo be satria tsy misy toerana ahafahana mametraka an'ilay olona intsony raha ohatra ka hoe olona mivavaka izy mety nanana trosa taman'olona dia metimety hipetraka amin'ny tranomaiziny fanahy ihany izy reny zany ny mpanompo mahasoa kely ihany zany hoe nanao ihany izy fa tsy fahafinaretana mihoatra fitiavan'Andriamanitra na tsy vola fa andao ary tsy horesana aloha le tranomaiziny fanahy fa tonga dia lanitra sy ny elo avy hatrany saraina hono ny mpanota rehefa tonga any ny kristianina saraina daholo ny olona rehetra dia izay tsy ilaina hony dia arinana amin'ny fanarim-pako afo maharitra mandrakizay io satria tsy afaka verina tsy ambony tany tsony olona fa nofony efa nalevina tany dia niverina tany vovoka dia niverina vovoka fa ny olona tafavoaka amin'ny fitsarana tsy misy kolokolo io dia io ny zany afaka mipetraka amin'izay anjarany hoe lanitra voalohany sa faharoa fa misy kosa ny olona anankiray ihany no antenain'olo maneran'izao tontolo izao hivainanany any dia Jesosy tompony anarany mpanjaka izy io azonao ve ny tiako tantaraina aminao io daholo no tompoin'ny olona fa ny olo manompo anazy samy manana ny sokaziny ao ny manao ampahazarana ao ny manompo ihany fanotem-pony tsy miova mihitsy tsy mahay mamela heloka ao ndray ny manompo fa be retsaka efa tenenina hono hoe tsy azo atao zany dia mbola atao ihany fa misy kosa nefa ny tena amin'ny fono mihitsy dia aty ambony tany tsy mahalala na sy izay fampandrosoana zay mahafaly an'izay mpanjaka zany mety manambady izy mety tsy manambady fa tsy dia esansaina loatra ny zavatra aty ambony tany fa ny anazy dia hoe sy maintsy vahiny amin'izany lanitra zany dia zavatra roa tsy maintsy lalovana na tonga dia raisiny io mpanjaka io ambony nahitra raha navita ny asany ka nahafapo azy zay nataoko tetỳ ambony tany na za mandalo fitsarana dia fanapahan-kevitra ny mpitsara no raisina na arina ny fanarim-pako na ho any an-danitra zao zany sika dia efa mieritreritra an'izany dia tonga amin'izay ny tantarany amin'ny Virjinina 10
misy Virgina 5 Endry ary ny 5 Adala. Naninona ary zareo? Samy salobona daholo. Samy tena tsy amin'ny tompo daholo matoa samy niaritra. Matoa izy Virgina madio samy niaritra, samy tsy amin'ny tompo. Samy nanantena hoe isy fety lehibe hony amin'izany lanitra zany dia andeha hivahiny any sika. Fa zao anefa amin'ny fotoana tena nampangatsika ny olona mihitsy. Nisy feo tonga. Ny olona efa maneno matory ny ara-panahin'ilay olona. Samy matory ara-panahy daholo. Rehefa natory ara-panahy ny olona, izy ireo zany samy natory ara-panahy teo daholo. Dia nisy feo ny teny, indriny mpampakatra, miomana hitsena azy. Mbola ny andro nefa ny fotoana fa sy teony eo, fa efa fantatra fotsiny hoe iso ny fampakarana olo-masina fa ny fotoana tsy fantatra. Nandeha ny fotoana, teo amin'izay ilay fanala. Ny sasany teo hoe namorana saotra ny ampirehetako ny fanalako dia hirehetra mandrakizay aho. Sy maintsy ampirehetiko mandrakizay ny fanalako, ninona fizahn-toetra na tafio-drivotra mety hamono ny fanalako. Dia ny fanalako sy maintsy ampirehetiko mandrakizay. Na misy zavatra heno sofiko na inona sy maintsy arovako io, na misy tafio-drivotra rivotra mahery manao hoana, tsy maintsy velona ny fanalako. Ary nisy oloka anahy dia ataoko ampy tsara isanandro. Fa ny sasany kosa teo ihany ny fanalany ny rehetra. Samy niara-natory daholo ireo dia rendremana. Mamatonalina. Fotoana sy ampoizina, efa miomana amin'izay. Efa zao ne zao. Lany manomboka ritra sy kelikely ilay solika fitaiza. Any 5 Adala. Teo nametra-panontaniana hoe mba omeo amin'ny solika reo izahay, fa efa ho lany ny solikanay. Dia ozy ny 5 Endry. Tsy mety zany fa mandehana mihitsy any am-pivarotra. Aiza nefa ahitana mpivarotra mamatonalina ny andro. Tsy maintsy nanondona mpivarotra tany. Ny olona koa mba natory. Nandeha tany izy dia natao izay nahitana, tena nikaroka kosa aloha zareo e. Mamatonalina nefa ny mpiambina efa miambina tsara. Virgina 5 Endry efa miambina tsara ny amin'ny fanalany, ny ampiretiny. Misy tafio-drivotra mandeha eo fa arovana io. Zavatra rehetra mandalo eo arovana io, tonga ny mamatonalina. Iriny mpampakatra tonga dia niakatra izy miaraka amin'ny fanala mirehetra. Satria efa niomana izy. Fa rehefa nikatona amin'izay ny lanitra, ina amin'izay nisy, tonga amin'izay ny ansoanso amin'izay. Ny ansoanso amin'izay zany hoe tafakatra teo am-bavahady aminy zareo, teo am-bavahadiny lanitra dia nandondony. Zay koa mba anisan'ilay Virgina, zay ilay niaritra zay, zao daholo nataonay. Voay izay. Dia ilay tompon'ilay fampakarana mihitsy ny teny hoe tsy fantatra akory ianareo. Fandana mandeha ihany. Samy nanompo zao ihany. Samy niara-niaritra ihany. Nefa dia ny sasany tafakatra, tafiditra ny lanitra, ny sasany tafakatra fa sy tafiditra. Dia mbola mandeha ihany koa ny fitohizan'ny tantara. Fa nisy mpanjaka lehibe anankiray hono teo an-tanàna. Ampakatra vady ho an'ny zanany lahy. Zanany lahy tokana. Dia hoy izy, tana daholo esao ny olona. Dia zareo aneny nasaina fa milaza fa misy ho ny andro omby, misy vao nividy tany, misy manana fianakaviana maty, misy ohatr'izao. Nasaina daholo. Nanary mankany asam-panandalana. Asao daholo ny olona. Besaka ny olona tonga. Zany hoe ranomarina samy tonga tao daholo ihany, tonga tao an-danitra tamin'ilay fampakarana, izay rehetra ny andry, izay rehetra ny omana, izay rehetra nasaina. Fa alohan'ny fampakaram-bady dia nivoaka aloha ny mpanjaka, nijery hoe manahoana ny ato alohany hanombohan'ny fampakaram-bady, fa zavatra mihaja be io.
zavatra mihaja be ny atao zavatra tena mihaja be sady zavatra tena tsara. Zanakalahy tokana zao kosa no ampakabady tonga ny nasainy dia nisy olona tao sy nanao akanjo hoentina amin'ny fampakaram-bady. Zany hoe olona kamo manao anjara fanapahana fa mety hoe manamboninahitra sa klemaina sa inona ny sa manam-pahaizana dia tena andranandra-tena sa hoe olona ny avonavona kely sa inona ny zavatra nisy. Fa olona akaiky an'Andriamanitra efa niatra hatramin'izay dia niteneniny mihitsy hoe ry sakaizy, ahoana ny jiranao eto fa tsy ny manao ny akanjo fientina amin'ny fampakaram-bady ianao. Dia hoy izy tamin'ny mpanompony, fatory ny tanany sy ny tongony dia asipazo any amin'ny maizina fa nisy fitomaniana sy ny fikotrohany ivy. Zany hoe ny fanompontsika an'Andriamanitra dia mametraha foana ianao ny fotoana ilanao aty. Iza zao mahalala hoe nisy vehivavy nivavaka teo tamin'ny sabata dia torana teo ny vehivavy iny dia vao nivoaka kely teo dia tonga tamin'ny hôpitaly tany dia na tany amin'izay nitondrany zareo anazy tany dia maty. Ianao ve mihevitra hoe sika zao anatina vavaka dia isy olona ho faty tampoka zany? Tsy azo eritreretina zany. Fa tonga ny fanasana anazy dia lasa izy. Ary ilay vehivavy dia tena nivavaka nibebaka. Ny vadiny dia mijoro vavolombelona fa io izy zavatra efa niomanina. Hatramin'ny zanany kely vao teraka dia efa napetra ny olona hitaiza azy hoe zany dia ho any amin'i Jesosy fa nahita fitsy taminy dia ihany mitaiza ny zanako. Fa io vatany io izy efa sy tiany kitihana intsony dia efa nosorany diloilo daholy. Na ny volony na ny vatany alohany andeha hivavaka sabata efa nosorany diloilo. Ny lamban'izy io izy herinandro efa nisasany ny pasohany daholy. Napiriminy tsara ny trano dia efa nametrapetraka mihitsy izy hoe zany dia andeha ho any amin'i Jesosy ngamba ozy izy mety efa nivanginy tompo meloa izy. Dia rehefa namonjy sabata izy dia izy torana teo iny vao tonga lavidavitra tany dia maty izy. Dia ohatrany sy nekeny eritreritro zany hoe sabata ve? Dia isy olona maty, izay ilay tsara iomanan'ilay virjine. Zany ny tsara iomanantsika amin'ny fanasan'ny fampakaram-bady fa tsy fantatrao ny ora sy ny fotoana. Aoka ianao ho saro-piaro hivahiny any an-danitra, iza ny hivahiny anao any? Lehilahy ianao dia hoy ianao hoe misy mpanjakako any, misy apôstôly rahalahyko any. Vehivavy ianao dia hoy ianao misy mpanjakako any dia dahako. Misy anadahako any, manana an Jesosy tompo any. Raha manana an Jesosy tompo ary sika sy raray avy, manahoana ny fanomponao azy? Ianao nefa olona matory anaty toroteny. Ianao nefa kamo midera azy. Ny tompo any ny derainy eto e. Dia izy foana toriana ato anaty baiboly ity fa tsy mbola nitory ny tenako teto aho. Ahoana ny fandraisanao ny teniny? Mbola tory ihany ve? Mbola horendremana ihany ve? Fa izay rehetra toa anatin'ny fiangonana na ny fanatitra ao aza voasoratry ny anjely. Satria fanjakan'Andriamanitra ity fa sy orinasa. Voasoratry ny anjely hatramin'ny fanatitra ataonao. Voasoratry ny anjely hatramin'ny ianao miantory teny matory sy rendremana io. Io zavatra ataonao isaka anaty fotoam-bavaka io dia voasoratra dia ankamoaka io amin'ny fotoanany. Hoe tena tsinao marina ve izy dia zao no nataonao? Tsinao marina ve izy dia zao no nataonao? Fa androany andao hanova toe-po sy fihetsika ary hanova fomba fiainana fa tsy fantatra ny fotoana izay ialanao eto. Tsy fantatra ny fotoana ialana eto aoka ianao hikarakara ny ara-pananao ao amin'i Jesosy tompo mihitsy. Vao vita ny toroteniko sabata dia nivoaka za. Tonga tasy ambadika tasy nakarivotra dia heniko hoe maty ilay vehivavy teo iny. Ilay vehivavy nivavaka iny ve? Ie.
maty izy iny gaga be a ohatrany tsy mino an'izany ho any saiko a vehivavy nivavaka teo izy dia hitako tsara dia mato azy eo tonga dia niseritreritra tonga tamiko hoe tonga ny fanasana dia lasa izy asa raha iza hijanona eleto fa tsiko ianao raha lasa loha ihany koa homany tsara miara-pananao alohan'ny hidirasika amin'ny fanadiovana fa ray volana sisa homany tsara miara-pananao sy tokony ho isola tsy ho afaka zany fanadiovana io tsy hainao zay zavatra hitranga amin'io za moa sy maintsy mivezivezy ihany a mikarakara hoe inona ny zavatra tokony hatamananao inona ny zavatra tokony atao fa homany tsara ny ara-pananao fa ianao iny vao mijanona kely ny fo dia lasa e fa aza mirehare amin'ny tanjaka sy ny hery fa tsy tompony ora sy ny segondy sika fa raha vao miteny ny tompo hitako ny fahorinao andao amin'izay rehefa tonga aminao ny fanasana tonga dia lasa ianao aza mametraka ny fonao eto amin'ity tany ity fa za kosa te hampita aminao hoe misy mpanjaka hony any an-danitra Jesosy tompo no anarany ny isika rehetra zao izy daholo na mikambana antsika io zany hoe tsy fiangonana ity zany tokony fikambanan'olo masina ny vavakato fikambanan'olo aliana fahamarinana fikambanan'olo manomana ny hoavy ho any an-danitra ny farana treo amin'izay ny ady sy ny disadisa fa andao anomana ny fanantsiksika fa raha miteny lay anjely tamiko maniry zany hoe olona 2 millions ony mitambatra toerana anankiray olo masina izany hoe olo avy tany amin'ny firenena tany amin'ny tany Israely sy tany amin'ny firenena arabo kristiana nataon'Andriamanitra amin'ny toerana anankiray dia mpaminany anankiray efa tompo toerana tao ino mitaraka an'zareo mivavaka ilay mpaminany anefa mbola tsy tahaka anazy ao fa mbola ambany raha ny ara-panahiny sy ny asa vitany fa hoana ozy izy ny anjely tsy avy tany ho an'izany anaro ny mpino mba hiomana anaro ny mpino hoe misy mpanjaka any eo any an-danitra ka sy jijirina fatany zany a sisy raha zambenao ne any ko hoe za hitady ny François fa izy no lasa tsy voalohany ny lanitra sy malala ny François anao zany fa jeny androany dia homany mihitsy ako ianao tena sa mihitsy a hiady ho anifananao io so dia misy anakana anao hivavaka na anakana anao hoe tsy mety aminao mifavana sy mety aminao zao amasino ny tenanao dia amasino ny ara-pananao a karakarao tsara mihitsy ny momba anao rehetra fa rehefa maharesy lahatra n'io mpanjaka io ny fitondran-teranao sy ny fiainanao tonga aminao azy ny fanasana dia lasa ianao noho izany andao hiomana ajanony ihany ny fosafosa rehefa misy resaka ato dia leo fanatrehana foana fa leo sisy resaka ambadika fa fanatrehana hoe raha vavy a nanao an'izao ananao ndao misy aloha ka vavolombelona anankiray na roa ndao fanatrehana le dia samy vita eo dia samy madio fo fa le fosafosa hoe avety mankeri mankasy a tsy mety iny lasa le fananao ndray vao petipetra raha ifosan'olona olika hafa koa ianao dia tena efa sy miditra amin'izany tsony a fa ny anazy zao efa manara-panahiko zao ny mamaika anahy amen teneno izy antoaniny ianao fa sy amin'izany tsony a fa za zany te hita fikambanana olo masina be diabe ato te hita fikambanana olo marina be diabe saroa fa sy orinasa akory ty fa fanjakan'Andriamanitra afaka iova ve isika dia hoe mba tena fanjakan'Andriamanitra mihitsy ty fiangonantsika ty tena hoe fanjakan'ny fahamarina sy ny fahamasinana dia ahita apôstôly tena feno fahamasinana ianao dia ahitany hoe mijy vehivavy tena feno fahamasinana ahitany avany mpampakatra masina be ny louange tena masina be ny virjina misalobona be ny olona rehetra tena feno fisalobonana tena mahafinaritra ianao ve tsy maniry an'izany inona ny sakana tsy misy fa andao tanterahana zany manomboka androany
Niara-panahinao no mamaika anahy. Za dia tsy mandinika zavatra. Miresaka amina vehivavy maromaro dia fantatra daholo ny heviny, dia miresaka amina lehilahy dia fantatra. Dia avy eo tonga any an-trano dia ome. Hoe zay kay ny hevitr'olombelona, dia miresaka amin'ny tany dia hafa ny heviny, dia miresaka amin'ny anjely aho. Fa hanao fotoana amina anjely androany. Dia miankina amin'izay ny afatra androany alina. Inona ny afatry ny anjely? Fa rehefa niteneniko izy tamin'ny alina dia hoe afaka atao fanjakan'Andriamanitra ve ny fiangonanay fa ela niaritra izay. Sarotra be ny ozy izy zany. Ireo olona natokan'Andriamanitra toeran'ireo ane olona nanana fahafoizana tamin'ny asan'Andriamanitra. Olona efa tena nafeno raha avy teto ambony tany zany dia efa mipakany amin'ny lanitra ny fahafoizana. Nafeno kapoka izany hoe raha ianao zany raha tambatra ny fanatitra anao dia tokony nafeno an'io mitady-panatitra lavalava anankiray. Manomboka zao zany ianao mameno ianao, elao amin'izay ilay kahitra. Inona ny tokony ataonao? Mameno. Ny olona ozy izy tsy bekoina tsony hoe nareo manatera solilo. Fa izy misy no maka mpisorona sy le vita. Ndia natitra solilo ho an'Andriamanitra fa nitehiriziko volana ianahy. Nalaiko lisitra daholo nefa ny sakafoko notranerinandro. Mety ve raha omeko anao ny vola dia hiaray an-tsena sika roa dia ho vidiny tsy zavatra dia aterina any ampisorona mba hisofany rano anahy. Ianao misy mila liana amin'izany zavatra izany manomboka androany. Fa na zay ihany koa raha nonitra ny solilako ihany koa za. Ary nanenina tamin'ny aretina nisy tamiko. Zany hoe tsy navita ny vavaka za 10 andro satria nangovotra ohatran'izao daholo ny lohalika. Sy sitrapoko anefa n'ilay izy. Fa noho ny zanarary. Fa tapa-kevitra tamin'ny alina hoe hanonitra amin'izay. Fa iny 10 andro banga iny onerako iny ary mihoatra lavitra noho izany. Mihoatra lavitra noho izany zavatra hitretiko. Za mitondra fiangonana fa fitiavako an'Andriamanitra ao am-poko tsy lefy aho. Ary ny finoko tsy levona zany mihitsy. Nanontany ny anjely fa manina ho any anjely za isaky ny manao zavatra dia tsy mba miteny anahy tompo fa raha ibety izy a. Dia miseho amiko isaky miseho izy dia mibety foana. Dia ozy izy. Dia inona ny eritreritro amin'izany? Tsiny ianao sa sy tiany? Raha zanaka zany ozy ao an-trano be desina foana izy. Rehefa tsy mety ataony. Inao izy mety mety tsy mahalala ny tsy mety ataonao fa izy mahalala dia pedy anao izy. Dia rehefa bedesina dia mifalia fa aza atao hoe fankalana na tsy fitiavana na tsy fahitam-pity. Fa iny fibedesana iny tena fitiavana iny. Amen. Ka raha mibedy anao ny tompo izy dia mifalia anao. Zaranao ary izy mbola mibedy fa tsy navelany amin'izao fotsiny. Sapako zany hoe fitiavan'Andriamanitra anazy satria rehefa tena reraka ny fanahiko dia tonga ny anjely mamangy. Rehefa reraka ndray ianao dia hoy ny tompo tamin'ny Petera. Ry Petera, za hangataka ho anao. Mba tsy ho levona ny finoanao ary raha mivavaka ianao, raha mibebaka ianao dia maninona? Mpaherezo ny rahalanao. Za zany rehefa reraka dia mpaherezo ny anjely aho. Dia mibebaka tsara. Dia rehefa mahery aho dia maninona? Ampaherezoko indray nareo. Za rehefa mibedy dia mafy a. Dia toa hoe sy tiako zany ianao. Fa raha velako amin'izao ianao dia very ihany. Fa hoy za tamin'ny anjely hoe ry anjely aleo zay sy vanina mihitsy dia aleo na misy olona 100 na 200 ary mihemotra tsy mampaninona. Fa ilay olona mijanona kosa ilay olona tena voniko masina tsara. Vonina andeha fahamarinana, vonina andeha amin'izany hoe fanjakan'Andriamanitra zany hiaina amin'izany hoe tsy an-tany tahaka ny any an-danitra. Dia rehefa mamy fotoana zay mba lasa ny an-danitra dia tsy mandalo fitsarana fa tonga dia miakatra. Amen. Dia ozy ny anjely hoe inao ve tsy mahalala? Ohatra zao taosika mamana sandratra zao. Tanaty fotoa mavaka sika tamin'ny pasika ny Ezekay izy torana iny. Asika
sy nisy namelaka anazy kosa sika samy miderany tompo tamin'iny dia izy torana ho azy avy teo izy dia lasa dia le vehivavy teo indray torana teo dia avy teo izy dia lasa zany hoe sambatra be daholo le olona fa tena anatina fotoam-bavaka vita fibebahana ny lasa ianao ve ozy le anjely mahasapa an'izany hoe sy avelan'Andriamanitra ho fatifatifahantany zany ny mpianao atao aminao raha sy efa homanina aloha ohatra hoe marazo ohatra hoe misy marazo ohatra le vehivavy anankiray izay dia efa marary elaela dia efa lasa ny fanany dia naveriko dia niteneniko tamin'ny radio miomany ianao fandeha dia narary izy dia efa niomana ara-panany dia lasa sika ane zay lasa zay efa samy voavonjy daholo aloha zany hatreto zany hoe sy nafaty antoka anay mitondrako fiangonana fa izay rehetra nitory amin'ny filazarako anankato zay lasa aloha dia voavonjy sady tena manana tena hoe tena manana tombony be anaty fotoam-bavaka sabaty ianao dia torana dia lasa aiza no isy an'izany anatina pasika ianao 7 ambin'ny folo andro 5 ambin'ny folo andro amin'ny fa 9 andro misy ianao no torana no tonga dia lasa mafy be zany zay revo sara le olona mpino maty reny fa misy fampiomanana zay sisy fampiomanana dia ao am-piangonana ihany ianao nefa ny vehivavy miatrika an'le izy tsy mety sitrana misy no fo satria voasitrana kely dia voadony misy maty indray hony ahoana riny dia ozy ny anjely sy zaranao ve misy an'izany raha miara-nofo zany dotrany hafa fa raha miara-panahy tena sambatra izy ary fitiavan'Andriamanitra an'io fiangonana io nanaovany an'izany ataony vita fibebahana tsara le olona vita fiomanana zay voalainy ka ianao io tsy fantatrao ny fotoana elanao eto isika ihany koa sy vanin'Andriamanitra fa tena nangana fanjakan'Andriamanitra tsara mihitsy Andriamanitra ary hitondra fahazavana isika fahazavana ho anjetiny satrany amin'ny farantany izay mbola mijanona eto dia manohy ny asa fa izay lasa sofina rano tonga avasoa any an-danitra fa ny angatahako manomboka androany karakarao ny fananao aoka ianao ho masina tsara ny fitafianao aoka ny fonao tena dio miazaka za amin'ny asan'Andriamanitra ny anjara fanapahananao tsy vitanao hatramin'izay honero nisy olilanao honero inona daholo no tokony honerana tahaka ny zakaiosy honero amin'Andriamanitra daholo amin'izay ianao manana fanaintanana hoe za kosa tsara fiomanana raha zao ny lasa tonga dia azoko antoka hoe tonga dia lasa dia tena tafitany an-danitra mihitsy zay zany tokony natao anaty saina sika mitondra fiangonana aoka sy ho fetsifetsy fa ataovy tsara tena amin'ny fonao ny asan'Andriamanitra fa raha maty amin'ny asan'Andriamanitra sika amin'ny fahamarinana andovan'ny fiainana mandrakizay satria manana fotoana sika dia any an-danitra ny fotoanantsika isika piony ihany koa amasino ny tenanao tandrovo sara ny fahadiova-pitondran-tena tandrovo sara ny fahadiova-pitondran-tena arovo tsara ny fiangonana ho anareo lehilahy mahery rehetra lehilahy mahery ny Jehovah nareo arovo sara ny fahamasinana sy ny fahamarinana ny fiangonana ianareo apôstôly ataovy tsara ny asan'Andriamanitra na tsy misy hoanina azy 7 andro sy 7 alatra vitanareo niaritra ko efa tafita tsindray ve efa ampiasain'Andriamanitra vao anota sarovo ny fiaretanareo dia miverena amin'ny asa marina dia ny fanahin'olona jerena hoe ahoana ny atafitako ny tsy fanahin'olo ty any an-danitra rehefa hitanao fareraka izy dia pahirezo ianareo mpitendritenyreo tsara mba mefafinaretana ny fanahin'ny mpino ny fitendrenanareo ny mpitoroteny toroteny marina mihitsy tenenina fa aza vilivily
isika mpino miainy toroteny tena ataovy miatra amin'ny fiainanao mihitsy io fa tsy fantatrao ny fotoana ilanao eto fa ny rendez-vous-ntsika dia any an-danitra. Rehefa ety ianao dia efa manantena hoe Jesosy tompo ilay mpanjaka ny lanitra no ivavahako. Izy no tiako, izy ny afoizako ny zavatra rehetra, izy no anamasinako tena akoatr'izao. Za rehefa maloto zany dia tsy mandainga mihitsy fa rehefa maloto dia any amin'ny ema no ny fitiavako ny fiangonana. Za izay takian'Andriamanitra amiko dia ataoko hoe. Za sy mampifosa olona zany. Za ohatr'izao ilelako daholo ny rasy rehetra. Izay ananako dia ho an'Andriamanitra. Za tena mafoy. Fantatro fa rehefa miala tia za dia ahita ny tompo ilay tsy ny fanahiko dia ho itoetra eo anilany mandrakizay. Izay zany tokony ao anatin'ny sainsika. Ny anjara fanapahana anao ataovy. Fa ny fotoana ialana eto tsy fantatra. Ny fotoana ialako eto ihany koa tsy fantatrao. Ny fotoana ialanao eto tsy fantatra. Iny vehivavy iny anga ny era zany hoe mama zany dia fa raha vao nahita ny tiany izy dia adino ny sika. Tonga ny anjely dia naka anazy. Zay rehefa sara ny fijoroana ira Samson zenina. Za sy maintsy any ora manga any amin'ny mpino ihany ozy izy any amin'ny fiangonanay any amin'ny levo nefa olon-dehibe enkina ny fianakaviana. Fa tena nijoro iny lehilahy iny. Arariny ane ny foko raha maratry. Ianao pasika vao tonga misy ianao tonga telefona eny misy faty lasa zany misy faty lasa zany dia ianareo any mandevina. Oviana hono andeha aty efa lasa. Dia nanontaniana zareo mbola sy lasa fa mbola aty mbola afaka mikarakara ndao karakara. Ato mandeha ihany mipasika ny Ezekia ato ambadika ato. Ny zavatra miredrehetra sy ny fitoambavaka mandeha ihany. Jesy apôstôly Petera ato miasa saina ato zany ahoana moa zany lehilahy fohy kely moa zany sa lava be. Ity ny sarinao izy apôstôly Petera olona lava be zany. Ataovy 2 metatra ary zany manao an'izao dia 2 metatra sasany dia ohatr'izao. Nikarakarainy. Ny zavatra tena nafinahitra anahy dia hoe za zay kitikitianareo mihitsy fa leo ny fiangonanay mihitsy ny kitikitika anahy, ikasikasika anahy. Fa za olo masina tena nijoro lehilahy io. Ary zany lehilahy zany mpanatitra voaloam-bokatra. Avy any amin'ny tanimbolony ihany izy manatitra akondro. Nefa olona antitra. Vitany misy io solila io. Manao sika hoe voaloam-bokatra no tampasika ny Ezekia na vita indroa izy. Nataony mihoatra ny olona rehetra, ny olona rehetra na samy nandray anjara indray mandeha ny anazy na mitombony indroa. Nanatitra izy voalohany dia nanatitra any koa izy fanindroany. Anao pasika ny Ezekia misy ny tanjony fa saingy hisahatra amin'izay ny sasarany izy ny asany manaraka azy. Zay eny ilay teneny hoe tazomy foana anjara fanapahana anao fa manaraka anao io mety mpamafa fiangonana ianao fa rehefa tonga any an-danitra ianao dia alohan'ny tombavaka dia ianao foana any moa fa tsy misy vovoka fa ianao zany efa mpiandro fiangonana mpanadio dia ianao raha mpanao décoration ianao dia tazomy hatramin'ny farany io fa zasiana monimonina hoe monimonina ndray hony ihany na fa ohatr'izao ataovy am-pifaliana fa raha vao ataonao monimonina io nefa tsaratsara be ohatr'izao tonga dia 0 ny misoratra eo. Dikan'izany natao ihany ty zavatra ty fa tampimonomononana dia tsy misy valy noraisina fa tena ataovy am-pitiavana. Mivory kely misy dia ndao raha vavy tena fankatia atao sika pitiavana décoration dia atao sika amin'ilay tsy ny tompo mihitsy. Tsy fananjana mihitsy sika hipasoka an'io. Fa afaka mipasoka meloa ianao tokony fandromahana zany. Ndao misy sika mba tena ohatr'izao ny atao sika dia ohatr'izao daholo. Zay zany zavatra misy. Zany hoe ny anjara fanapahana anao tena ataovy tsara samy manavao ny asany manomboka androany. Samy manavao ny asany. Samy manavao ny fiainany. Fa andeha hivahiny sika. Fantansika no levantana anany fa misy mpanjaka any dia any ny tompo. Fa ahoana ny fifandraisanao aminy tena tianao ve izy? Ny fitiavanao azy ve mihoatra ny fitiavan'ireo olona rehetra ireo? Manarovanao ve ny fanjakany? Narovanao ve ny mpanompony?
Ianao ve mba niaro ny fanahinao sy nitaizany fanahinao tamin'ny fahamasina sy fahamarinana? Ny olombelona sy maintsy mifanerasera, sy maintsy misy zavatra mitranga foana, kanefa sarovy fa aza atao manimba ny ara-panahinao zany. Fa rehefa ivahiny eny an-danitra ny ianao, mahafapo an'ilay mpanjaka ny zavatra ataonao, dia hitoetrany mandrakizay ianao. Dia rehefa mahatonga any andray andro dia tsy hainainao ambavadin'ny lanitra, zany tena faniriko hoe io daholo ny mpino hitsenanahy. Fa raha za kosa lasa aloha, aza kivikivy zany. Mbola eo ny apôstôly sy ny mpisorona sy ny levita sy ny anina. Mama nefa masika. Ay. Tandre maro sao dia mandefa mesazy tena mafy be kosa ny afatra mama androany tena sy zaka. Fa sokafo sara ny sofina androany alina, fa izay lazay ny anjely amiko androany hariva. Dia tsy maintsy ambarako amintsika na mora na mafy. Na mora na mafy. Raha antsoko manokana ianao dia zakao ary zany fa hoe mama dia ohatran'ilay reny niteraka mananatra ireny. Fa ny anahy mbola mafy noho ireny. Mijoro daholo sika engane mba ho tanteraka aty amintsika, zany hoe ohatra lavitra noho ny an'izany hoe olona 2 millions zany natokan'Andriamanitra dia ohatra lavitra noho izany ane ny isantsika. Tena feno fahamasina sy fahamarinana sika. Tena hoe fanjakan'Andriamanitra. Fa hoy n'Andriamanitra hoe indro voziko ny zavatra rehetra, ary aza matsiaro ny lasa na misaina ny taloha, fa indro Jehova anao zava-baovao ary anio dia efa miposaka izany. Amen. Zay ny ten'Andriamanitra entiko amintsika. Raha ravina izy teo ho an'ny manambady mifankatiava tsara, ho an'ny tsy manambady mipetraha tsara. Dia ampanjakaina amin'izay ny fitiavana. Dia aza matsiaro ny lasa na misaina ny taloha, indro Jehova anao zava-baovao amintsika ary anio dia efa miposaka izany. Amen. Na asandrato ny tananao ary isotra ny tomposika ny amin'izany anatra. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Fandarana manokana izay arahanao eto amin'ny radio feon'ny lanitra 7 am'izany teboka 2 sy ny radio fifoazam-pana 2 am'izany teboka 1 ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma manomboka amin'ny 7 alina izay anasanantsika rehetra tsy hakanavaka fa ho maro ny zavatra fantatsika mahakasika ny baiboly sy ny fahamarinana. Koa azadino ary ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7 alina. Iarahanao amin'ny mpaminan'i Jehova Mama Damour sy ireo apôstôly mpiara-miasa aminy. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina.